indray mbava eo amin'ny tontolon'ny ainao manjery sy fampitam-baovao anisan'ny gazety izay sangany eto amintsika moa ny gazety Midi Madagasikara mankalaza ny fahatelopolo taona nijoroany tokoa mantsy ity gazety ity amin'ity taona 2024 ity fitaovavana sy fankasitrahana ny mpiasa ramoa no nentina nanamariana izany tamin'ity androany ity ny akon'izay eo amin'ny sariny Jacquino Rakotoarmana Valambey folo aogositra telo amby valopolo sy sivinjato sy arivo no niorina ny Midi Madagasikara. Feno telopolo taona amin'ity taona ity araka izany ny zarany vaovao ho an'ireo mpamaky. Taty aoriana dia niteraka ny gazetiko Soa, Midi Flash sy Midi Mailaka izy. Fa ny mpivavahana ny nentin'ny fianakaviam-be Midi Madagasikara nanamariana izany tamin'ity androany ity. Isan'ny gazety notahin'Andriamanitra izao gazety izao. Isan'ny gazety ny mpitondra azy, ny mpamorona azy, ny mpitarika azy dia isan'ny akina tamin'Andriamanitra ihany koa. Ary tsy mahagaga raha marina fa misy mpampon'Andriamanitra namoro ilay hira fandeva. Fa tsy mahagaga tsy tongatonga foana raha toy izany ny hira fandeva hoe Jehova no niara naharitra taona maro ny foko aza manahy misy fanahy no mitahy. Raha nandray fitenenana ny tale jeneraly Midi Madagasikara Ramatoa Juliana Andriambelo Rakotoarvelo dia tsy nanadino ny saotra sy nankasitraka ireo mpanorona ny orinasa sy ny mpiara-miasa rehetra. Tafavoreto isika mankalaza ny fahatelopolo taona ny Midi Madagasikara sa noho ny fitahian'ny tompo izay isorantsika eto amin'ny alàna ny fanompoam-bavahana ary isorantsika mandrakizay amin'ny fo feno firavoravoana sy fifaliana no andraisako fitenenana eto amin'ny mahatale jeneraly ahy an'ity orinasa ity. Tamin'ny 20 aogositra 2024 sy sivinjato sy arivo no namorona ny Ramatoa Andriambelo Marta sy Andriamatoa Willy Andriambelo izay ray aman-dreny novonantsika ny gazety Midi. Nitolona mafy izy ireo tamin'izany fotoana izany mba hijoroany ny gazety. Noho ny fitahin'Andriamanitra dia tafapetraka soamatsara ity gazety ity ary niteraka gazety hafa izay atao hoe gazety amin'ny teny malagasy izay niforona tamin'ny 5/2024 ary koa ny gazety Soa gazety miseho isan-kerinandro ary Midi Flash izay miseho indroa isan-kerinandro izay niforona tamin'ny 7/2. Sady misaotra an'Andriamanitra isika noho ny fitahiana no misaotra andreo ray aman-drenitsika izay nanome hatrany farany heriny mba hitoizantsika miasa natoby. Tiaka ho azitsika. Izay anefa tsy tanteraka raha tsy misy anareo mpiara-miasa izay nanome ny hery sy fitiavana nanalavorary ny orinasa. Dia reko eto manokana izay rehetra nahatratra 30 taona sy ireo manaraka izay antenaiko fanome koa ireo faraheriny sy ny fitiavany mba ampiroborobo ny orinasa. Fomba tsotra ny nanamariana amin'ny fotoana. Ankoatra ny fanompoam-pivavahana dia nisy ny fanolorana valopo ho an'ny mpiasa karakaraka ny fotoana niasany ny fankasitrahana azony. Andriamatoa Zorakoto CM tale amin'ny famoahana sy tonian'ny Midi Madagasikara kosa ny solotena amin'ny mpiasa nankasitraka sy ny saotra ireo mpanorona sy mpitantana ny orinasa. Fa zareo tokoa tiako amin'ilay teny hoe sady fanahy no fony ty gazety ity. Dia izay ny fisaorana be dia be totrany zareo ary ny firarintsoa dia milavango ka amin'ny fety manaraky Midi Madagasikara izay atao anyarina dia olo fifaliana lehibe ny rahantsika amin'izy ireo ary zay ny fahasoavana sy faniriana izay ataoko dia ny rahantsika
iry zareo moa dia ifanatitra amin'ny taranaka faramadinga zay hitatsika eto toizako any le teniko miazo ny toko vanikolakana ny tanina ny rinony tsara tsy adino ihany koa ny fizarana ny mofomamy ho fanamariana izao fotoana lehibe izao